Salam! Madaholy nareo! Faly be izay sy finoana androany nolotra vidéo anareo efa hainareo moa fa mbola manomana baky felasalaina amin'izao fotoana izao dia tsy afaka hiaraka anao jeu miaraka aminay fa androany izay sy finoana dia mba firaisana amin'ny felasalaina sy firaisana amin'ireo olona rehetra izay manala baka dia te hamerina hanala baka ahoana fandehan'ilay jeu finoana ny invité antsika androany izay mikarakara ny fantaniana moa zany satria tsy afaka kambana dia efa guest fantatrareo ihany dia Larissa! Izy moa zany dia nanomana fantaniana roa isaka ny matière izay marihana fa misy matière eo amin'ny 6 eo natao sous forme de QCM le izy safidy maromaro zany tsisy mandrestress zany amin'ity fa hoe mba averina mitadidy fotsiny mba matadidy ve sa za efa eny taona zay tamin'ny 2015 nanala baka dia mety efa be dia be zavatra sy tadidiko tsony fa ho hitantsika eo za aloha motive ngany mba mbola hiverina tsaina daholo ny zavatra rehetra. Qui a dit la connaissance des mots conduit à la connaissance des choses? A. Aristote. B. Descartes. C. Platon. D. Sartre. Tinko televizio manana 15 secondes zany se isaka ny fantaniana. Je dirais oui, Platon. Tena franchement philosophie tena tsisy tadidiko daholo mihitsy reto resaka anina reto resaka philosophe reto. La connaissance des mots conduit à la connaissance des choses. Au hasard fotsiny Aristote. Ok. Laquelle est une citation de Thomas Hobbes? A. Beaucoup de souvenirs ou le souvenir de nombreuses choses, c'est ce qu'on nomme expérience. B. La connaissance de l'homme ne saurait s'étendre au-delà de sa propre expérience. C. L'expérience prouve que celui qui n'a jamais confiance en personne ne sera jamais déçu. D. La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que l'information. Andriamanitra anao. Thomas Hobbes. Thomas Hobbes. Au-delà de sa propre expérience, la connaissance s'acquiert. Mieritreritra hoe le B. La connaissance de l'homme ne saurait s'étendre au-delà de sa propre expérience. Dia izy amindreo zany ny Thomas Hobbes. 15 secondes, oui. Je dirais oui, B. La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que l'information. C'est notre aussi le rabattre de fan. Tena zéro be philosophie Andriamanitra. Yes, c'est ça, ça n'a pas qu'à passer en anglais. Que veut dire? En français. Je dirais un D, indépendance. Teny fotsiny aloha hoe any amin'ny bac en allemand au moins misy texte dia mba afaka retirena amin'le texte hoe inona no mety ho dikan'ity fa ty zany tonga dia hoe una bengy kite tena eny taona tsy nanao allemand raso aloha una bengy kite je pense pas aloha hoe souffrance le izy. Les 15 minutes, Ok. après les questions, les... Compétences. Non, c'est un... Sérieux? Damn! Tena tsy afaka baka le ty. Quel est le contraire de glücklich? Traurig. Oh non, je sais pas. Oh non, mais comme tu galais, glücklich, mais statit. Ah, Premier point. Quelle est la formule de la tangente? Y égale f de xo, facteur de x plus xo, plus f' de xo. B. Y égale f' de xo, facteur de x moins xo, plus f de xo. C. Y égale f' de xo, plus f de x moins xo, facteur de xo. D. Y égale f de xo, facteur de xo moins x, plus f de prime f de xo. T. Tena piège be kosa ty reto aiza tsona ty davana zao zavatra zao be. Ty natao hoe tsato piso.
Quelle est la formule pour chercher la raison R? A. UN plus 1 plus UN égale R. B. UN plus 1 fois UN égale R. C. UN plus 1 moins UN égale R. D. UN plus 1 sur UN égale R. Ah, ty kosa raha tsy tadidiko ty R ty a. Non, tsy de aloha. Oh Seigneur. Oh Seigneur Marie-Joseph. Andriamanitra. UN plus 1 moins UN égale R. C'est Hey! Iza no nanoratra ny boky vakivaky piainana. A. Iarlanto Patrick Angia Mangatina. B. Jasmina Ratimseta. C. Jean-Joseph Rabiarvelo. D. Samuel Ratani. A. Ipa. Iarlanto Patrick Andriamangatina. Ino kosa aloha? Ino kosa aloha? Inona reto no mety ahatra amin'ny taranaka? A. Ny vintana. B. Ny tsiny. C. Ny tody. D. Ny anjara. Tudo. Je dirais B. Travail d'extraction à 3 synonymes. Éliminez la mauvaise réponse. A. Énergie seuil. B. Travail d'extraction. C. Énergie d'extraction. D. Travail seuil. 15 secondes. Énergie seuil. Quelle est l'unité de l'énergie cinétique? A. Hertz. B. Joule. C. Mètre par seconde. D. Volt. Passe en 15 secondes. Je dirais B. Joule. Énergie, 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 énergie. Volt. Pas du tout. Ho anareo rehetra izay mipetraka aty Majunga sy ho anareo rehetra izay mandalo manao vakansy aty na mety handalo amin'ity vakansy aty raha ohatra ianareo mitady toerana ahafahana isakafoanana tsara mba mahafinaritra ny Malala Sisters zany dia miara-miasa amin'ny restaurant C'est Bon. Ny zareo moa zany dia sakafo matsiro be daholo zavatra ataon'zareo dia resaka spécialité poulet karazana poulet ohatra dia tianareo les nuggets, ny wings, ny hamburger au poulet, sambos au poulet regny karazana rehetra eny efa fantatrareo ihany moa zany hoe inona mahatonga an'ity page ty eto dia ny fiarahantsika amin'ny lalao miaraka Tanjonay dia ny mba hialana kokoa amin'ny téléphone sy ny teknôlôjia fa rehefa tafiaraka daholo dia mba miaraka amin'ny falifaly, miaraka amin'ny tsikitsiky. zay mahatonga anay niara-niasa niaraka tamin'ny C'est Bon ahafahanareo rehefa tonga any amin'ny restaurant io dia mba afaka milalao jeu de société kely eo ampiandrasana sakafo ohatra any na tonga any mihitsy andeha hilalao dia mba mihinankinana tsakitsaky kely eo ampilalaovany dia mandoa amin'ny sarany mirary dia mirary ohatrina moa ilay izy mandoa 10 par personne pour 15 minutes. Dimanjato tena mirary dia mirary ilay izy satria natao ho an'ny tanora tena hoe tsy natao zavatra lafo be ilay izy fa mba ahafahan'ny ankizy rehetra sy ny olona rehetra miaraka milalao. Ny toerana misy anazy moa zany dia sady mora hita koa ao ambadika ny Score Majunga be ny Score eto Majunga moa zany dia anankiray ihany dikan'izany nareo rehefa miteny bataty ohatra dia any amin'ny Score dia ao ambadika eo misy hoe C'est Bon misy karazana jeu de société maromaro afaka hilalovanareo na karatra fotsiny ary dia tongava mba miara milalao mba miaraka passer du temps tsara en famille nareo namana fotsiny na ina dia tongava nareo mba miaraka milalao kely sy misakafo fa zay dia ao foany. Karaha ohatra ka hoe mitady bon plan nareo dia mandeha milalao jeu de société any amin'ny C'est Bon. Zay koa zao dia tena bon plan. Quand est-ce qu'a commencé la nouvelle détente? A. 1965. B. 1975. C. 1985. D. 1995. La nouvelle détente tena mangotra reto tena mangotra fa mikatsemboka tanako fa tena ohatra dia tena hoe manao examen tena loza nouvelle détente tena aucune idée tena aucune idée. Ça fait un peu 1965. 1965. Quel est le prénom de Marshall, secrétaire général des États-Unis en 1947? A. George. B. Jeffrey. C. Gaspard. D. Gaston. George Marshall, Gaspard Marshall, j'ai pris
George Marshall notrany metimety kokoa. Tena tsy haiko zéro ny histoire kamany a, je dirais comme A George. Raha mamerina baka tsy afaka tsony amin'izao. Qui est la triade? A. Japon, USA, URSS. B. Union européenne, Japon, USA. C. Japon, USA, Chine. D. Corée, USA, Union européenne. Je dirais B, Union européenne, Japon, USA. Triade. Lascia che secondo. Ok. Andrew manto. Triade. Japon, USA, Chine. La quiz. La quiz. Laquelle n'est pas une puissance japonaise? A. Puissance financière. B. Puissance industrielle. C. Puissance politique. Et D. Puissance commerciale. Politique. Lascia. Puissance politique. Puissance japonaise, hein. T'es dans cette je dirais juste un quand même. Puissance financière. J'ai hésité, t'es dans mon jeu, Ok. Quel est le nom dérivé du mot pleurer? A. Pleur. B. Pluie. C. Plaie. D. Pluve. Tu pièges, Veilleux. C'est un piège. Il n'y a pas de mot dérivé du mot pleurer, frère. Pluve. Justement, ça dit, si par contre le mot, ça doit être souligner les. Quel est le contraire du nom contamination? A. Décontaminer. B. Désinstallation. C. Décontaminisation. D. Désinfection. Contamination. Désinfection. Ouais. Les aiuto dei piattezzacci, le is, non, hein, te li fanno le A, hein, vert. De toute façon, azo aveko anareo nanahitako an'ilay décontaminisation, ça n'existe pas. Décontaminer, verbe. Désinstallation, c'est pas le contraire de contamination. Qu'est-ce que la cariogamie? A. C'est la fusion de deux noyaux diploïdes. B. C'est la rencontre de deux noyaux haploïdes. C. C'est la rencontre de deux noyaux diploïdes. Et c'est la fusion de deux noyaux haploïdes. C'est quoi, je dirais quand même. C'est la fusion de deux noyaux. Tu vois, tu peux d'employés. Fusion de deux noyaux haploïdes. SVT. La méiose se divise en combien de phases? A. 6 phases. B. 8 phases. C. 10 phases. Et D. 2 phases. J'hésite entre 2 phases et 8 phases. C'est-à-dire que j'ai 2 phases et 8 phases. Je suis pas sûre avec rien, bro. 8 phases. Méiose, fatmitose. Oui, méiose. Je dirais B. Nafinahitry ny lalao iny a niverina test kely ny hoe ahoana sy ahoana fandehana amin'ny fanadinana zay moa zany dia mirary soa an'ireo rehetra zay hanala fanadinana dia félicitations an'ireo rehetra zay afaka BPCS ireo rehetra zay afaka CEPE. Bravo be daholo nareo, tsara tohizo ny fianarana fa io ny lova tsara indrindra. Zay no ela fa ezaka hanao vidéo anareo foana zay, ezaka hanotra ny tsara ho anareo foana zay a. Misaotra anareo zay noho ny efa nidépasse ny 40 000 abonnés sika amin'izao a. Tehaka mafy be ho anareo. Dia bisous be ho anareo rehetra. Tina be daholo nareo.